Tao anaty lanonana manetriketrika no namoahana ny andian'ny fahombiazana. Ahitana mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat miisa 300 ary nandalina fampianarana tao anivon'ny sekoly Masindà François Xavier etsy Antanimena ho Malomaraina. Nanamarika ny fotoana ny lamesa lehibe izay notontosaina tetsy amin'ny ekara Antanimena izay noentina nitrotrona ambavaka ireo mpanala fanadinana. Ramatoa Ramanantsoa Arlala no rem-pia ity andian'ny fahombiazana ity. Finoana, fikirizana ary fahendrena ireo ny fototry ny fahombiazana hoy Ramatoa Ramanantsoa Arlala. Afatra ty mpampitana aminareo dia manana finoana amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia hainy atao avokoa raha mahasoa antsika. Mitaky ezaka, mitaky fikirizana ary indrindra mitaky firaisan-kina ho tonga fahombiazana satria tsisy mahavita tena amin'ny fiainana. Dia mino fa ho afaka daholo nareo ary ho an'izay tsy afaka sady miasa kivy. Fa nanamarika ny fotoana ihany koa ny lanonana famondrana fanevy teo amin'ny andian'ny fahombiazana avy amin'ny kilasy ambaratonga faharoa sy ny andian'ny ezaka avy amin'ny ambaratonga voalohany. Fantatra nandritra ity lanonana ity fa nahatratra 7,900 ny tahapahafana bac tamin'ny taondasa ho an'ny Masindà François Xavier Antanimena ary mahery ny 500 ny nanala fanadinana no nahazo ny mention assez bien. Marihana fa mahatratra 203 ireo mpianatra eo anivon'ny SFX.